Kalaza espace jeune entrepreneur troisième édition androandro ny ataonay entina karazana an'le hoe semaine mondiale de l'entrepreneuriat global entrepreneurship week ny anton'le izy de hoe ilaina mpandraraha eto Madagasikara ilaina zay nenay ny mahasoana dia ny tanora mandritra androandro zany ny tanora tonga ato izy ahita zavatra maro be ahita financement izy amin'ny projet any ahita coaching izy amin'ny projet any ahita idée d'entreprise izy azo contact maro be amin'ny entrepreneur zay zany tena zavatra miandry mandritra ny androandro misy salon koa ato afaka tsidihana manome zavatra tolotra maro be ho ana tanora koa zany zay ireo ny zavatra tray mandritra ny androandro atao mikaraton ny antotanisa zany ho any hoe tanora anatin'ny fandraraha dia tsy anananay fa ny zava-misy dia ambany ny tanora anatin'ny fandrarahana ny antony dia sarotra be no matsofoka ao sarotra le izy na ho an'ny efa zokontsika koa raha mbola sarotra anatin'ny fandrarahana zay le antony hoe mba mikarakara zany zay etsika aran'izao miezaka arak'izay vitanay manome fanampiana ho an'le tanora tena zay mihitsy ny tanjonay tianay hoe ho an'izay tanora zany maniry tena angana orinasa dia tena hoe ezahana izy atosika arak'izay azo atao indrindra zay ny tena ataonay mitsofoka ato izy zany mety manana ny traikefana izy avany manana zay afaka netiny avany izy fa mivoaka avy ato izy mba misy zavatra concret azony ahafahany mirosoroso lalako amin'ny resaka fandraharana ny tena mampiavaka amin'ity zany dia hoe tamin'ny herintaona mitovitovy ny zavatra nomaninay ny amin'ity dia misy an'le hoe financement na projet io ny tena isan'ny mampiavaka ny amin'ity taona ity sy ny hoe coaching na projet ireo ny tena zavatra vaovao tena hoentinay amin'ity taona ity arakaraky ny fahaizan'ireo mandresy lahatra nomenay zany dia hoe ataonay zareo tafahoana amina business andreo ataonay zay ionana amin'izay zay olona afaka mifinancer projet dia avy eo anjalan'zareo mandresy lahatra nampianarinay zareo zay tokony hanaovana anazy nampianarinay zareo amin'izay fomba rehetrarehetra ahaizana mandresy lahatra manatsara amin'ny projet nomena an'izay rehetra afaka raisiny izy dia par rapport amin'izay zay mandresy lahatra zay zany manome le opportunité hoe io le opportunité io le mpanamboly reseo lahatra amin'izay ary izy malalaka le izy rehefa olona fotsiny tanora manana projet dia irotsaka amin'le izy ok ny sélection kely fotsiny dia zay marobe zareo fa no tonga eto raha pitso dia anankidimy zareo zany no ijery izy amin'ny projet intéressant dia arakarak'izay zany malagasy misy malagasy dia misy vahiny